Ho aminareo rehetra indray ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana ary amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly mamangy sy mampahery anao indray amin'izao alatsinainy 9 aprily taona 2024 izao, alatsinainy masina amin'ity taona ity, hoentsika manantona ny Tompo. Dia ary vavaka sika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manantona anao izahay satria zanakao. Midera sy mankalaza anao, miombona feobiana amin'ny anjely sy ny vahoaka anao marobe manerana ny tany. Fa mendrika anaovana izany anao. Misaotra indrindra manome anay fahavelomana, manome anay fomba azonay mifampahery amin'ny alalan'izao video izao. Fanahy masonao, avia manafana anay. Fenoy amin'ny fahafenonao izahay. Ka siondray ny fony tsaray avy. Hatonga azy atsiaro tafaray marina aminao. Dia mitenena ary Tompo fa voninkiana anao izahay. Amen. Andeha roso amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ary sika izao. Ny filazany tsara araka amin'ny Marka 2:12, 7:12 ka hatramin'ny 7:10 no hisy izy amin'ny tenin'Andriamanitra ho antsika izany. Rehefa hita ary dia ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nanontaniana an Jesosy ny amin'ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara. Ary nirahany akeo amin'ny Jesosy ny sasany avy tamin'ny Fariseo sy ny Herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe, mpampianatra o, fantatray fa marina ianao, ka tsy mampaninona anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizaka avan'olona ianao, fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara sa tsia? Handova izahay sa tsy handoa? Fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsiany, ka dia nanao taminy hoe, nahoana no makafana ahy ianareo? Itondray denari ety amiko hizahako azy. Dia nitondrany izy. Ary izy taminy, anio izay io sary sy soratra io? Ary izy taminy, an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavo an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
dia gaga taminy ireny. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eny ary havana, arak'izay efa nibakena teo, ny filazantsara araka ny marika toko 12, andininy 17 ka hatramin'ny 17. Ny tantara ny amin'izay nanontaniana Jesosy ny amin'ny mandovo lahitra ho an'i Kaisara no ampahirezany antsika indray anio. Ny lohahevitra banjintsika amin'izany dia ny hoe olona didy isika. Olona didy isika. Anisan'ny niseho ny alatsinainy masina tokoa ny fampianaran'i Jesosy ny vahoaka teo amin'ny kianja amin'ny tempoly. Ary mba teo koa ireo mpitondra fivavahana jiosy tahaka ny fariseo, tahaka ny mpanoran-dalàna ary ireo herodiana. Izy ireo mantsy dia efa anara-maso hatrany amin'i Jesosy, anara-maso ny fampianarana ary hita fa mialina sy tsy tia azy. Ka niraisaina mba hahiaraka hanenjika azy, hanao izay hanala baraka azy ao mason'ny vahoaka rehefa mampianatra. Ary dia nifandimby nametraka fanontaniana fandrika tamin'i Jesosy ireo. Isan'ireny hoy aho ny fariseo sy ny herodiana. Arak'izay hita amin'ny 1 hoe nirahana manokana izy ireo. Ny fariseo moa dia fantatsika raha tia karabaky teniny hoe fariseo dia miavaka na hoe voasaraka, satria dia tena nanava tena tokoa izy ireo, dia iseho ho masina ary tena ampiakariny efa hoeninjato mahery no isan'ny lalam-pivavahana tandremany. Tia misehoseho ny ankamaroan'izy ireo. Raha mba mifady hanina azy izy dia mampiseho endrika malahelo. Raha mivavaka dia mazana tsy manao izany raha tsy masom-bahoaka amin'ny vavaka lava reny feno fanamarinan-tena. Dia izany mahatonga an'i Jesosy miteny hoe mievera ka mitandrema ianareo fa andrao azony masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Ny herodiana kosa dia fikambanana politika nanohana ny mpanjaka Heroda. Jiosy ihany izy ireo fa dia mankasitraka sy mila ranondranony amin'ny fitondrany Heroda mpanjaka. Mankahala sy manenjika arak'izany izay rehetra mety hanelingelina ny fitondrany Heroda mpanjaka izy ireo. Ka heverin'izy ireo fa isan'izany Jesosy Kristy. Ary dia izany nahatonga ny herodiana heretetika amin'ny fariseo eto, na dia tsy dia misy ifandraisany loatra aza izy ireo. Izy roa ireo izany dia mody nandoka an'i Jesosy teo am-piandohana. Mpampianatra ô, fantatray fa marina ianao, ka tsy mampaninona anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizata avan'olona ianao, mampianatra ny lalàn'Andriamanitra marina ianao. Nefa fantatsika fa dia tena feno fiatsaram-belatsia. Tandremo fa fomba ny olona sasany tokoa, mody mandoka anao amboalohany, azony ny fonao, azony manakaiky anao, kanjo rehefa avy eo ny hanala baraka sy ny hamadika anao. Tsy teo ratsy ao masom-bahoaka mantsy izy ireo, dia izay ny mody nataony voalohany. Fa hitantsika eo amin'ny 15 fa dia fantary Jesosy
izany fiatsaram-belatsiana zany. Izy moa tompony tompo rahateo malala ny miafina rehetra. Fa tonga amin'izay amin'ny tena fanontaniana izy ireo manao hoe mety va no mandoa vola hetra ho an'i Kaisara sa tsia? Andoa ve izahay sa tsia? Dia tsorina fa fanontaniana fandrika izany. Nahoana zany no fandrika? Raha eny fotsiny no avalon Jesosy dia hiazakazaka ny fariseo hiteny amin'ny vahoaka hoe hitanareo zany fa tena mankasitraka ny fanjanahan'ny Romanina antsika ty Jesosy ty. Amin'izay zany ny vahoaka eritreretiny fa hankahala an Jesosy Kristy. Raha izay indray ka tsy fotsiny ny valiteny nataon'i Jesosy dia hiazakazaka indray reto Herodianina reto hilazany amin'ny Heroda hoe mampirisika ny vahoaka ikiomy tsy andoha hetra aminao ilay Jesosy, ary dia ho azo samborina angy amin'ny Jesosy amin'izany. Tsy miotsina akory ny hevitry Jesosy Kristy manoloan'izany fandokadokafana sy fanontaniana fandrika izany. Fa hoy izy hoe nahoana no makafana ahy ianareo? Tandremo fa ny devolo no mpakafana ry-havana. Ary raha zatra makafana ianao amin'ny fomba fihevitra sy ny fiteninao dia iraky ny devolo ianao zay. Nampiseho mialohan'ny valiteny Jesosy fa ratsy ireto fariseo sy Herodianina reto. Nahoana no makafana ahy ianareo? Hitondray denaria ary aho. Eto aty amiko izako azy. Dia nitondra denaria teo amin'ny Jesosy izy ireo. Inona moa ty denaria ity? Ny denaria dia vola Romanina nentin'ireo mpanjanaka nampiasaina tao Israely. Ka tsy mahagaga raha misy ny sarin'i Kaisara ny ilany izany vola izany. Ary mbola mitondra izany sarina mpitondra izany ny ankabeazan'ny vola mandraka ankehitriny. Ny denaria iray dia karaman'ny olona tsotra anatin'ny ray andro tamin'izany fotoana. Nefa dia denaria iray io koa no hetra takiana amin'ny isam-batan'olona isam-bolana teo amin'ny Jiosy. Hoy Jesosy Kristy, aniza io sary sy soratra io? Ary io izy ireo taminy any Kaisara. Izy moa le Kaisara. Fatatsika tsara fa anarana mpitondra izany. Fianakaviana Romanina antsoina hoe Caius Julius Caesar. Tonga mpitondra jado natao Roma tamin'ny taona 900 talohan'i Jesosy Kristy no niaviany izany anarana izany voalohany. Ary noho izany fahefany manjaka izany dia manjary nydonginy izay rehetra notendrena ho amperora ny anarana hoe Kaisara. Ka ny Kaisara mitondra fon'i Jesosy Kristy tety an-tany indrindra tamin'ny fotoana izay nanaovany fitorinan'ny filazantsara dia le antsoina hoe Tibera Kaisara. Fa eto zany le Kaisara dia anondrona izay rehetra mpitondra fanjakana. Ka hoy Jesosy hoe sarin'ny Kaisara io dia namaly ary Jesosy avy eo. Aloavo an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ina ny dikan'izany ry-havana? Tsy nampifanohitra ny adidy amin'ny fitondrana sy ny adidy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy. Indrindra mantsy ny fakapana dia mihevitsika hoe rehefa manara-dia an'Andriamanitra dia tsy mandrara intsony izay mpitondra fanjakana. Aseho amin'i Jesosy fa ny mpitondra fanjakana dia eo ambany fahefany koa. Eo ambany fahefany ny zavatra rehetra. Ary ireo fariseo sy Herodianina ireo rehefa nandrezany valiteny Jesosy zany dia gaga. Nahoana izy ny gaga? Tsy nampoziny zany valiteny zany. Nananteny izy fa hanao eny fotsiny Jesosy, nanao tsy fotsiny. Zao manjary tsy misy azony hampangala azy indray. Ry-havana, tahaka an'ireto fariseo sy Herodianina reto, mety misy tokoa olona te handavo anao, te hampianjera anao, te hanala baraka anao. Matoky fa hitsinjo anao no masoko ny Tompo, hanolontsaina anao aho. Ny Tompo nefa milaza aza matahotra, fa efa napetraky ny Tompo ho ambava anao hatramin'ny teny tokony ho lazainao azy. Koa tsotra ny afatra,
olona didy isika araka izany fanambarana nataon'i Jesosy zany. Aloavo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Tena modely isika kristianina ry havana amin'izany fanajana izay manam-pahefana zany. Modely isika amin'ny fitiava-tanorazana, modely isika amin'ny fandoavan-ketra, indrindra fa izany hoe adidy amin'ny tanorazana, adidy amin'ny fianakaviana. Tsy mpandositra adidy izany ny kristianina. Ary zany mahatonga an'i Jesu Kristy milasa hoe ianareo no fanasin'ny tany. Tena manana didy amin'ny fanjakana, manana didy amin'ny firenena isika. Fa ny faharoa dia izao, manana didy amin'Andriamanitra koa isika, ary aloavy ho an'Andriamanitra izay tokony ho an'Andriamanitra. Mampalahelo indraindray dia ny hoe tena atahorantsika izany tsy mahavita ny adidy amin'ny firenena, amin'ny fianakaviana izany. Fa rehefa adidy amin'Andriamanitra dia indraindray adino, fa tsy lazana ny hoe atao tsinotsinona mihitsy. Dia mampanontany teny izany ry havana. Nefa dia tsorina amintsika fa tokony ilay adidy amin'Andriamanitra ny voalohany. Raha tsy izany lasa mavesatra amintsika ilay adidy amin'ny tanindrazana, ilay adidy amin'ny fanjakana sy ny adidy amin'ny fianakaviana. Rehefa tsy tsara fifandraisana amin'ny tompo mantsy isika, dia lasa mahatsiaro reraka, manangana amin'ny kitapo laoka ho voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa dia ny hery avy aminy no azotsika manao izany adidy rehetra izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 4:5-20 manao hoe fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao, fa izy no manome anao hery ahavory arena. Ko aza famototra fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny adidinao amin'Andriamanitra, izay no ataovy tafapetraka tsara aloha, dia hanampy anao izy amin'izay tokony havitanao ny adidy amin'ny fanjakana, ny adidy amin'ny fianakaviana, ny adidy amin'ny fiarahamonina. Araka ny voasoratra hoe fakatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Misaotra an'Andriamanitra ary isika fa antsony olona didy. Ary ny fitenin'ny Ntaolo razantsika hoe ny adidy tsy andolony ratsy. Mametraka antsika amin'ny toerana tsara ny fahazotoana manao adidy. Ka ny lehibe voalohany amin'ireny dia averina ihany ny adiditsika amin'Andriamanitra. Izany no mendrika ataontsika voalohany, ary izany no mandamina ny sisa rehetra. Koa mahereza ry olona didy ho aminao hatrany eny amin'ny Tompo. Amen.